tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny Aingo sy Etija. Tianay Mariana fa ny zavatra zarainay eto dia tranga amin'ny ankapobeny araka ny traikefanay tsirairay avy fa tsy mikendry singan'olona na vondrona mitokana. Miarabany Adriana sy Aingo manambahiny indray ny afaka androany dia i Adriana Irma Rabemanatsoa Krispa tantarao anay hoe izy zany Adriana zany dia inona ny tiany Adriana ho resahana eto amin'ny afaka sy ho zaraina eto amin'ny afaka androany dia makasitraka manaiky ho fahinonay. Satra betsaka anareo ihany koa nanasa miarabany Etija sy Aingo dia miarabany olona rehetrarehetra izay mihaino an'izao podcast izao. Adriana ny anarako araka ilay voalaza teo maromaro zavatra atao izay satria izay mihitsy ilay mahafinaritra anahy. Dia misehatra raha hoe fehezina dia ao anatin'ny resaka teny, fiteny, serasera, varotra, fikarakarana hetsika sy mozika. Ireo zany tena zavatra ataoko fa ny mampiavaka anahy dia izaho tsy mijanona amin'ny toerana iray. Efa 10 taona mahery izao no hoe tena miaina an'izay hoe mandehandeha izay dia matetika ny toy ny biraoako any anaty finday sy any anaty solosaina any finday raha matetika kokoa. Dia izay indrindra no tantaraiko eto resaka hoe digital nomade. Nomade moa zany efa mitovy amin'ilay nomade eo afantarantsika ireny any hoe mifindrafindra fa miampy kely ilay hoe digital fotsiny hoe miasa amin'ny fitaovana serasera isan-karazany izany ao anaty internet ao. Aingo malalaza satria tompony malagasy nomade dia tsika koa nanambahiny teto tamin'ny resaka ilay hoe télétravail dia ao anatin'izany ihany koa. Dia 10 taona tena mbola tsy nalaza akory ary zany ny resaka télétravail 10 taona lasa zany inona nahasarika ny Adriana hoe hisehatra ao anatin'izany hoe mandehandeha dia hoe manao izany fifandraisana resaka communication hetsika manao resaka teny sy ny sisa. Nofinofy tambola kely ilay izy, tena mbola kely tany amin'ny 9 taona tany dia mahita an'ilay fianakaviana hoe taty ianona hono lasa nandeha nanao mission ary, ianona hono lasa ary dia mahaino an'ilay olona ireny dia hoe izaho koa mba te hanana asa ohatr'izany. Dia izaho moa nianatra tao an-trano koa tamin'izay dia efa nianatra teny anglisy dia tiako be ny teny anglisy. Dia nofinofiko hatramin'ny mbola kely zany hoe hiasa amin'ny teny anglais dia mivoyage. Izaho tsy mananana hoe izao no tena asa tiako atao, tena hoe misy fotoana ilay izy ny anahy izay foana hoe rehefa misy anglais dia mivoyage. Dia izay foana no mitondra ny safidim-piainako izany hoe afaka mampiasa ny teny anglisy dia afaka mandehandeha. Satria efa hatramin'ny kely tiako ireo zavatra anankiroa ireo dia tiako koa ireo zavatra tiako ireo ihany lasa ny fiainako lasa hitadiavako vola dia izay no nahatonga an'ilay izy. Mahafinaritra be. Dia ohatrin'ny ahoana zany hoe manana ny client moa zany no andehandehanana koa satria misy olona zany ohatran'ny hoe izao i Adriana miaraka miresaka aminay izao tsy any amin'ilay trano ipetrahan'ny Adriana mandehandeha zany dia any Anosy dia manahoana indray zany izay amin'ny lafin'ny resaka lojistika ny trano, ny zavatra kojakoja hoentina manao ny asa, manahoana zany. Ny fitaovana, Ilay izy aloha mizara roa misy ny anankiray hoe tena ny client ilay mpanjifa zany no miantso hoe tongava aty. Fa
misy indray tsy voatery ho izay foana ilay izy, izay zandra vitsy ny asako noatr'izay, ny asa fanjika-teny ihany no tena ohatran'izay. Iny ihany zany hoe misy client miantso hoe ary, na ohatra hoe indraindray misy miantso hanao conférence na hoe resaka mozika. Fa ny ankoatran'izay mety hoe asa mitovy amin'ilay télétravail ireny ihany ilay izy, hoe ohatra hoe rédaction, traduction écrite, ireny indray afaka ataonao ao an-trano fa ianao mihitsy no misafidy hoe tena andeha any Sainte-Marie no ataoko birao mandritra ny herinandro, dia lasa ianao makany tsisy miantso akory ianao hoe tongava aty fa dia ianao sy ny entan-kelinao no lasa fotsiny. Dia misy fomba maromaro amin'ny resaka fampitaovana ilay voalaza teo manana manofa trano Antananarivo dia manana ny tranony Ray aman-dreniko Ambatolampy dia misy toerana iarahanay miasa tononoko eto any Farmilia fanaovana camp eo Andranotsara, tsy anala izy fanampiara-miasa fa indraindray mandeha makany, tsy hoe misy réseau tsara dia any miasa dia eny amoron-drano eny dia namako Ambatolampy. Dia avy eo indray satria tiako be ranomasina dia nanofa trano ao Tamatave indray dia makany Tamatave koa indraindray. Dia izao indray eo ampijerena trano any Fenerimbest satria matetika mivezivezy any. Dia ihany koa dia ireo trano ilay niteneniko teo rehetra ireo zany efa misy ny fitaovana hoe tena ilaiko amin'ny fiainana hoe ny akanjo, ny bosonify, zavatra ohatran'izany, zany hoe vao tonga fotsiny zany dia efa misy an'izay ilaiko amin'ireo lentanisaiko teo ireo. Raha ho any amin'ny toerana vaovao indray dia mitondra zavatra maivana na rehefa ampiarahana mivarotra izy dia atao colis ny entana amidy dia asisika ny entana. Dia misy fomba azo atao foana zany ao anatin'ilay izy fa tiako apetraka ao anatin'ilay izy hoe za tsy tia mirongorongor zavatra be dia be. Arona anankiray izay, arona anankitapo, zavatra iray na roa ny tiako atao eny amiko fa tsy hoe mitondra valizy be. Fa tiako hoe efa ilay izy fotsiny lasa manana akanjo be dia be ohatra hoe maillot angamba teny efa 5 angamba maillot, satria misy maillot mipetraka aty an-trano dia za tia rano, tia milomano. Misy aty an-trano, misy any Tamatave, misy avelako any Fenerimbest, misy avelako any amin'ny olona miara-miasa amiko any Amporondava. Misy entana be dia be zany lasa ananako be dia be ohatra hoe chargeur zao manana ilay zavatra lefa tsy maintsy ilaina foana ireny zany matetika tonga dia avelako any amin'ilay toerana mihitsy dia amin'izay raha sendra adino ny sasany dia efa misy any. Mahaliana be ilay na zavatra tiako fantatra hoe raha ohatra ka misy olona izany maniry ho digital nomade ohatra ny Adrienne dia inona no torohevitra amin'ny Adrienne anazy? Torohevitra aloha mila fiomanana aloha ilay izy, tsy hoe mifoha maraina ianao dia hoe andeha hanao digital nomade satria betsaka ny zavatra mila homanina araka izay lazaiko izay voalohany aloha ny saina tena mila homanina be mihitsy. Satria rehefa ilay mifindrafindra toerana iny ianao ho an'ny olona tsy zatra mandehandeha dia mazava ho azy fa mety hoe malahelo ny ao an-trano, malahelo ny manodidina, malahelo ilay mahazatra ilay hoe ny anazy zao zavatra anisan'ny mampalahelo kely anahy fa mila izarina hoe izaho olona tia mi-appartenir amina chorale. Tena nandeha be foana nefany dia nanao concert zao ilay chorale nisy anahy vao aingana dia za tsy afaka mi-participer amin'ilay izy satria za tsy eo mihitsy amin'ny répétition. Dia misy zavatra ohatran'ireny za mila ekena, mila manaiky ianao hoe misafidy an'izay fiainan'izay ianao dia ianao tsy eo foana rehefa fivorim-pianakaviana, indraindray ihany ianao vao eo. Ianao tsy eo foana, ny olona mihaona foana dia ianao ilay tsy hita foana, dia mila manaiky an'izay vavy izay ianao hoe indrindra tsy hita foana, indrindra tsy eo mihitsy. Misy zavatra mila manaiky ianao hoe hiena be mihitsy izany aloha ny fiainanao vie sociale eo amin'ny manodidina anao dia mila ekena izay. Tsy ndriko be izay satria izay mahadimidimy ny olona fa ho an'ny misy olona izao vao nanomboka nanao an'izany dia tena hoe korotan-tsaina kely mihitsy izy ohatran'ny natsapa tena hoe manao tsinitsinina ny fianakaviany sy ny olona akaiky anazy. Izay mahatonga ana miteny hoe mila mandinika tsara hoe ahoana ny atao tenena moa izany izao vahaolana ako amin'izay dia alohan'ny nanambady dia efa nampahafantariko amin'ny vadiko hoe
hoe zao ny fiainako dia za vonanao azao foana tamin'ny voalohana izy tena zatra dia za mandeha rery fa zao amin'izay izy lasa safidy amin'ilay style de vie koa dia misy fotoana izay miaraka misy fotoana izay samy amin'ny toeran-kafa dia fa tsy voatery miaraka foana koa nefa satria izay samy tia mijanona rery koa zao izy anitana misy fotoana hoe za nosy be izy tamatavy ohatran'izay dia mila mahazo an'ilay izy zany olona manodidina anao mila mahazo an'ilay izy ny fianakavianao akaiky hoe izay ny safidim-piainanao dia ianao tsy hoe tsy tia an zareo rehefa tsy eo fa nefa kosa mitady izay fomba ianao ahafahanao maneho fitiavana ny zareo na ny lavitra ny ary na miantso na mandefa zavatra be dia be ny fomba afaka anehoana fitiavana dia ny anahy koa izao misy fotoana ohatra hoe tamin'izay tany Fenerive izao nanao niorganize voyage tany dia netiko ny zandriko sy ny zanany dia mba sady miasa zany hoe mba misy fotoana koa mba hoentiny zareo misy zavatra azo alamin'ny ohatran'izay zany mba isin'ilay fifandanjana amin'ny asanao sy ny fianakavianao sy ohatran'izay fa ilay izy avetikany hoe izay ara-tsainy izay ny voalohany dia ankoatran'izay mazava ho azy amin'ny resaka ara-bola satria tsy mitovy mihitsy ny fandaniana ao an-trano sy ny fandaniana any toeran-kafany dia ankoatran'izay koa mila mamantatra araka ny azo atao ny momba ilay kolotsain'ilay toerana andehanana na eto Madagasikara samy eto Madagasikara dia efa misy tsy fitoviana maika moa fa hoe mandeha makany amin'ny firenena hafa dia mahafinaritra be aloha zany amin'ny firenena hafa ny malagasy nomady mba afaka manontany ianao hoe ohatry ny ahoana ny any amin'izao ohatry ny ahoana tsara mihitsy ny fisian'ireny ary ankoatran'izay koa dia betsaka koa groupena digital nomady efa betsaka izao ny toerana hoe lasa misy trano mihitsy hoe ho ana digital nomady dia samy manana ny efitrano ny fahitambarana ny lakozia sy ny toilette ohatran'izany misy efa lasa malaza be zany ilay digital nomady efa lasa misy visa ho ana digital nomady dia mila fantarina ireny dia izay nga mahalelana ilay fiomanana. Tena marina mihitsy na ny eo amin'ilay resaka ilay hoe ara-bola teo satria mijery tao zany dia hoe sady manao vakansy ianao no miasa sady azonao fahafinaretana vita koa ny adidy nefany rehefa manao vakansy ianao mandany vola dia eo amin'ilay resaka vola teo zany ilay nitenen'ny Adrienne hoe satria misy dépense atao ilay ohatran'izao ilay resaka entana teo raha misy entana lasa manana betsaka amin'ilay izy zany ianao satria dia efa dépense koa izay sy ny hoe rehefa avy miasa ianao na vita ilay izy dia manalaza ianao zany dia maefa vola koa izay efa tsy diany Adrienne moa ilay zavatra teo fa raha ohatra zany asiantsika lista ilay izy ho an'ny olona izay liana hanao an'ilay izy dia tsara mahafantatra zany mba ohatran'ny hoe en connaissance de cause zany hoe inona ny pros dia inona ny cons ohatra hoe inona ny lafy tsara n'ilay digital nomade dia inona ny lafy ratsin'ilay izy dia amin'izay mba fantatry ny olona hoe ahoana iroboka sa tsy tonga dia hoe digital nomady te hanao an'izany dia rapitsy tonga dia lasa ohatran'izany. Ilay izy aloha raha vola taitaitra amin'ny voalohany dia tena mandany vola be mihitsy satria amin'ny voalohany zany ianao ohatrany tsy tena matadidy izany hoe fiainanao ilay izy fa ohatra mieritreritra ianao hoe vakansa foana dia mandany vola foana dia mividividy souvenir foana dia mandeha restaurant foana dia mandeha piscine foana tena tsapako mihitsy hoe lany vola be tamin'ny voalohany miresaka moa izay sy namako miarasa aminahy aty hoe reny fandaniam-bola antsika taloha reny tokony efa mba natsangana zavatra ihany rehefa tena dinihana fa avy eo amin'izay vao amin'izao zany tena mametraka teti-bola manao budget hoe ty no laniko any amin'izao toeran'ity toeran'ity dia ohatran'izay aty Anosy be aty izao ny safidy mihitsy hoe mipetraka amina toerana misy lakozia dia afaka mahandro dia hoe mahandro sakafo aty satria izay eto na ny asanay fandika teny eto 10 andro za mbola naka 4 andro mihoatran'izay zany hoe efa ho tapa-bolana zany eto ara-pahasalamana aloha tena tsy mahasalama raha ho any amin'ny restaurant foana anatin'izany rehetra izany fa ny ara-bola koa tsy mahasalama poketra koa ilay makany amin'ny restaurant foana dia zavatra ohatran'izany zany ilay fikafika kely mila jerena hoe aiza ny afaka mahandro
Zay zao aty rovavy zay no mitambatra chambre dia mijery zay hoe inona ny budget apetraka, ohatrinona ny vola miditra dia zahana mazava ho azy. Ianahy zao miezaka foana hoe zahana arak'izay azo atao hoe tsy kasihana ilay karama rehefa misy ao ana client fa zay perdiem maomen'ilay client raha mbola tokony hamelana ambony. Ohatrohatran'izay zany ny calcul fataoko rehefa miaraka amina client. Ankoatran'izay indray dia atao calcul tsara hoe raha hivarotra dia ohatrinona ny ampiasaina dia mila taitaitra zany dia hoe lasa fotsiny fa manao calcul alohan'ny handeha dia mila feranao teo voalohany. Ny vola io ny zavatra hovidiana BDP, ny olona ho ampiana BDP. Misy foana mantsy ny olona hoe eo mba meo zao fa mila ianao mametra hoe zao ihany ny fandaniam-bola mila vitako ao anatin'ny 10 andro dia tena mila manaja an'izay dia mila manana discipline hoe mila manaiky ianao tena ferako amin'ity na mahita inona na ohatry ny ahoana ary dia tsy mihoatra an'io aloha ny vola laniko. Zay zao le anona hoe ny amin'ny lafiny hoe inona ny lafy ratsy eny lafiny ratsy zany hoe mandany vola na hoe mila mahay mametena, mila mahay mifetena le olona raha vao tsy mahay an'izay na fa matorana koa ao amin'ny lafiny hoe inona ny antony anaovana an'ilay satria misy antony olona matoa te hanao ny zavatra io tsy vitan'ny olona rehetrarehetra ny digital nomade, olona vitsy ihany mahavita an'izany. Dia izay no hoe lafiny ohatra hoe mila dinihana alohan'ny hidiranao ilay izy. Miala amin'ny toerana mahazatra anao mandeha mifindra any amin'ny toerana hafa mihitsy tsy natao an'ny olona rehetrarehetra tsy afaka dia tsisy lasitra koa hoe ohatr'izao ny atao hoe nomade satria safidin'ny olona tsirairay ilay izy dia ny olona tsirairay ihany hoe misadapta ao anatin'ilay style de vie. Ny tiako nitsindriana teo na verifiana dia hoe mila raha olona tsy manambady ianao na manambady ianao na hisy partenaire de vie isy olona zany hoe hiaina aminao, iny tena mila ifampiresahana be mihitsy satria tena tsorotro fa antony anankiray na mpisaraka anahy tamin'ny olona sitrako tamin'io io style de vie io. Satria ozy izy hoe efa hoe matso zany ny fiarahana dia hoe rehefa hivady amin'izay tsika dia manao izao tsy maintsy mandeha intsony ianao dia manao trano tokotany dodana sy mamanay tsika dia ajanona amin'izay io fataonao io dia teniteny teo izy dia oza hoe dia aleo zany ajanona amin'izay koa ilay fiarahana hatria tena tonga dia tsy mety tsotro izao. Iny zany tena le izy tena tsy haiko ny anahy moa zany izay ny anahy rehefa misy zavatra tiako amin'ny fiainana rehefa tena ifikirako iny na iza ny eo rehefa hoe izay no ataoko dia izay tsy haiko hoe izay ngamba mila manana mokodoro za moa efa edivabola be mokodoro fa amiko ilay izy misy lafy tsara any koa fa satria tena tsy mety amiko izany hoe manaoko izao dia tsy mandehandeha intsony dia aleo tsy miaraka zany telo tapitra marary ianao hoe tianao ilay olona tamin'izany fa aveo ianao possible mahita olona hoe manaiky ilay fomba fiainanao ary amiko raha olona tsy vonona nisy compromis tsy vonona hiahazo anao zany olona tsy tokony ho partenaire de vie anao mihitsy amiko manokana. Iny zany important be mihitsy ilay choix-na partenaire rehefa te hanana izay style de vie izay satria izay amin'ny partenaire de vie izay sy zavatra iarahana be dia be ao dia manaiky an'izay hoe ilay olona iarahanao miaina rehefa manaiky izy rehefa tsy manaiky izy dia tena vonona ny miara-aina aminazy fa ianao raha manaiky izy dia ahoana no hifandaminanareo satria zavatra tenenin'ny olona na foana zao dia hoe dia ahoana kindriky ihany hitandriva kitsy mieritrretra hoe dia ahoana ny compte Facebook vadindrisany hitandry non fa mandany fotoana hijery an'izany aninona dia fa mila mipetraka ilay confiance anao amin'ilay olona satria ianao te hisafidy an'izany style de vie zany nanaiky ilay olona iarahanao dia mila omenao confiance koa ilay olona iarahanao fa tsy hoe any ianao digital nomade dia andehanao tranquille fiainana vadinao amin'ny GPS no ataonao ary amin'ny izay misy anao ary aka areti-posa andany fotoana fotsiny amin'izany. Tena marina izany. Lasa ohatran'ny hoe miala amin'ilay style de vie traditionnel dia tsy mety ho azon'ny olona mihitsy ilay izy. Tena izay. Izay mihitsy ilay izy hoe ilay olona manao an'ilay izy mahalala ny hoe inona ny antony anaovany an'ilay izy ary efa manana confidence ilay olona matoa izy manao an'iny safidiny.
rafezina angamba le resaka le fifandraisan'ny mpivady ao anatin'le izy. Le teny hoe mila mahay misy dingana maromaro ao anatin'le ina moa le long distance relationship. Dia raha ohatra ianao mahafehy an'izay dia mety anao le izy. Mila manana le maturité émotionnelle koa nefa ianao anatin'le izy. Dia raha ohatra ka hoe voafehinao daholo le etape rehetrarehetra ao anatin'le izy dia mety ianao. Fa raha ianao le karazan'olona le hoe tia mifehy an'le partenaire anao ohatra dia tsy mety aminao le izy. Tena marina, tena izay mihitsy satria tena misy fotoana miaraka aminao partenaire anao fa misy fotoana partenaire anao any an-trano any dia ianao mandeha dia ianao hoe avila hifantoka amin'ny asanao sy ny fiainanao sa hieritreritra foana hoe izy dia iza mihinamy dia iza mandefa mesazy aminazy dia tsisy fiainana rahanao an'izany dia fa le izy tena mampimehy anatin'le izy izay tena tsisy mieritreritra an'izany sy tsisy mandany fotoana amin'izany fa ny olona indray hoe tsy mety mihitsy eny ampitiavana izany le izy andeha atao hoe izay tena tsy mety mihitsy ianareo mivady misara toerana eny be dia be io lehilahy ny lehilahy foana dia ianao zany za taloha manazava be fa za tsy manazava tsony fa hoe misaotra betsaka fotsiny matoe dia tia izany hoe fiainanay zay mihitsy le izy. Misy anampiany Adrienne an'izay resaka ny fanaovantsika izay ve ohatrany hoe efa nisy hafatra ihany moa nandeha teo fa hoe misy mbola anampiana ve na hoe ahoana raha misy olona te hianatra an'izany na te halala bebe kokoa ahoana ny fomba hifandraisana amin'ny Adrienne. Mety tsy mahalala izy hoe manana page be dia be Adrienne ohatra dia lasa ho anay eto fa fotoana hoen'ny mpanaraka antsika. Page be dia be mihitsy anisan'izay koa anisan'ny asa koa ampahafantarina ho an'olety mety ifandraisana tamin'ny resaka télétravail ihany hoe anisan'ny asa koa io mitantana page Facebook io na ho an'olona na ho anao anankiroa ihany ho taniseketo fa tsy teny be dia be ny anankiray dia eny atao telo mety varatra kely ny anankiray dia pejy amin'ny anarako Adrienne Irmarabe Manatsoa iny zany tena hoe resahako momba ny fiainako amina hoe vehivavy mpandraharaha dia sady vady mihira miresaresahako hoe tena ohatran'ny hoe blog zany iny dia ny anankiray hoe Kiala Adrienne Lavatongotra iny tena hoe voyage fotsiny ny tantaraiko ao ny ao amin'ilay page Adrienne teo mety miresaka androany zao ny resaka olona mpandraharaha tena hoe fiainako dia mitantara fa le Kiala Adrienne Lavatongotra izay indray tena mitantara voyage fotsiny ho an'izay tsy liana mahafantatra an'ilay izy satria za miezaka koa za tia mitantara zavatra be dia be mihitsy satria hoe tiako be no tantarany zavatra ataoko mahafinaritra anahy ilay izy tia manoratra be koa dia ankoatran'izay ao amin'ny orinasa Coeur Communication orinasanay telo vavy moa zany dia nanomboka service anankiray na resaka mentorine izany ilazana an'izay na coaching ho an'ny olona izay te ho lasa digital nomade nataonay hoe RDMA ilay izy R moa zany mahatonga ny zavatra ataoko hoe R daholo matetika dia iny fanafoezana an'ilay Adrienne Irmarabe Manatsoa dia ny DNA indray Digital Nomade Academy DNA koa zany tiako ampidirina hoe ilay izy tsy haiko hoe information tafidana ADN ve sa hoe misy zavatra tsy voatery an'olon-drehetra zany ilay izy fa misy olona mety amin'ilay izy misy olona tsy mety amin'ilay izy dia ao amin'ny ORDNA io anankiroa izay miaraka miasa ao misy responsable de marketing izay mamaly an'ilay message rehetra ao izay hoe manampy ny olona rehetra izay te ho lasa digital nomade tsy indriko kely eto fa ny digital nomade tsy voatery olona miasa tena tsy voatery entrepreneur satria amin'izao efa betsaka ny orinasa izay manaiky ny télétravail izany hoe afaka ho employé tsara mihitsy ianao fa manana style-na digital nomade dia ao anatin'izay zany le olona izay maniry anao an'izay afaka miteny personnalisé tsara mihitsy le coaching 10 séances appel vidéo miaraka amina dia misy suivi-ana 6 mois dia ao anatin'izay séance 1h30 dia ao anatin'izay hoe arahana miaraka amin'ilay projet an'ilay olona misy accompagnement atao mihitsy izany hoe mbola miasa izy ve te hanohy an'iny asany ihany ve izy sa te hiasa tena ve izy sa mety hoe fa hainy ilay asa andeha atao hoe comptable izy fa efa zatra manao comptable any birao nefa izy te hanao comptable virtuel assistant virtuel dia inona no tia mila ianarana io zany tena adapté amin'ilay olona mihitsy le approche hitondrako an'ilay izy
dia afaka mandefa mesazy aminay raha ohatra ka liana amin'izay. Saotra betsaka fa Saotra dia manampy be ny nanazavana an'izay sy ny hoe ahafahan'ny olona mianatra zava-baovao satria ny ho avy izany dia tia nomade digital izany e. Izay ny tena hoe ahavitana zavatra betsaka koa no ohatran'ny hoe tsy voafetra ny fotoana sy ny elanelantany sy ny elanelana rehetrarehetra. dia tena izay mihitsy. Dia ny tiako tenenina ihany koa hoe tsy voatery ny olona mieritreritra hoe digital nomade dia hoe tsy maintsy makany Hawaii, tsy maintsy makany Bali. Tsara be koa ireny toeran'ireny fa afaka atomboka eto Madagasikara satria tena feno toerana tsara be dia be eto Madagasikara ary tsy mila vola be fa raha ianao no mikajy tsara amin'ny toerana sy ny sisa dia tsy mifanalavitra amin'ny vola laninao an-trano ny vola laninao rehefa mandeha ianao. Dia ankoatran'izay koa nefa ireny toerana ny ivelan'ireny koa tsy voatery ho lafo fiainana be daholo koa. Misy vola tsy voatery hoe dolara sy euro daholo miasa any amin'ny firenena be dia be. Izany hoe misy toerana ihany koa tsy mifanalavitra amin'ny vola laninao eto Madagasikara ihany ny vola laninao any fa mety hoe ny be ny lafo. Izany hoe tsara izany manao fikarohana sy miezaka mijery izay opportunité rehetra misy fa tsy voatery hoe any France na any États-Unis irery no andafy. Fa be dia be ny toerana afaka aleha, be dia be ny toerana ahafahan'ny passeport malagasy tsy mila visa raha hoe hanao tourisme fotsiny moa ianao toerana fotoana. Fa be dia be koa ny toerana manome visa digital nomade maimai-poana na $20 na tsy tena hoe lafo be izany. Tsara izany manao fikarohana rehefa manana tetikasa ianao hoe mba tsy mijanona amina faza hoe revirevin-gadra fotsiny ilay izy fa tena atomboka amin'ny fikarohana dia atao tenzao ny planification manao boatin-drakitra miezaka mitady izay fomba azahoana an'ilay vola ary ny fanomanana ara-tsaina moa ilay efa naveriko teo foana hoe zava-dehibe fa ilay izy amiko ilay izy zavatra azon'olona rehetra atao rehefa tena ao ny fahavononana sy ilay fitiavana ilay izy indrindra. Ny tiako tsindriana kely ngamba ny efa niresahantsika ilay resaka hoe visa hoe raha ohatra ianao ka mandeha makany amin'ny firenena anankiray hafa dia tsara ny manana an'ilay visa hoe tena hoe miasa ianao anatin'ilay firenena mba tsy hahatonganao ho roasin'ilay olona avy ao amin'ilay firenena satria ngamba ohatrany tsy dia Tena tsara marina mihitsy tena marina mihitsy izay hoe raha tena digital nomade hoe tena hiasa ny alehanao dia aleo tsy miditra visa tourisme satria fantatra foana ianao hoe miasa dia fa nefa tsy sarotra koa ny maka ilay visa digital nomade amin'izao. Efa namoraina be mihitsy amin'ny firenena be dia be dia misy raha maimai-poana ilay izy dia aleo miezaka foana mamantatra ny teo anampiako ilay hoe rehefa mankety Madagasikara ny resaka kolontsaina fa mila fantarina ihany koa ny fady ny fiakanjo tokony hananana sy ny sisa ireny zava-dehibe na eto Madagasikara ary dia rehefa makany firenena-kafa ihany koa dia mila mamantatra hoe inona ny lalàna amin'ny fean'ny firenena io makany amin'ny firenena silamo ve ianao na makany amin'ny firenena ahoana ny finoana inona ny azo atao inona ny tsy azo atao dia izany rehetra izany ao anatin'ilay fiomanana. Mazava tsara. Saotra betsaka Adriana. Saotra anareo nanas. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.
Thank you.